Lava mamintaka indrindra daholo-nareo. Ho aminareo any ny fiainana sy fidanan'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta. Nianjarako be hoe dada sy ny fianakaviana. Izay no nahatonga ny teny tao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta, satria nampianarina nefa velona Jesosy. Ny fianakaviana voalohany ary tena akaiky indrindra dia ny fiangonana Ambohidately. Tsy gaga ianareo fa tato Ambohidately natao ny famonoana fampelomana ny dada farany tamin'ny lafiny rehetra, satria akaiky azy io. Zoroko mbola hisotra rehefa avy eo. Fa ny feo rehetra mandeha andrasana ria, pasteur andrasana ria, eto manazava azy izay ny antony, satria fiangonana Ambohidately fianakaviana voalohany indrindra. Zaho angambany ka hoe tokony hitomany, dia izany tokony hitomany be indrindra, satria sady vavy-tokana no izany miaina naraka tamin'ny ela indrindra, satria hatramin'ny naterako ka hatramin'ny izy nandao antsika izao. Fa saingy izao riavana velona Jesosy. Fiangonana ny teneniko melo ao anatin'ny fanaovana ny bokiny fahazidimapolo amin'ny zato-taona ny fiangonantsika izao. Izay isin'ny tantara mpitandrina rehetrarehetra tato amin'ny fiangonana. Misy fotoana tany amin'ny avrila tany pasteur hoe faranana amin'ny ny boky aiza daholo ny lahatsoratra reo. Toy izy tamin'ny dada sarotra be mamidina ny fiainanao ao anatin'le fotoana fohy nomen'ny fiangonana. Toy izy dada fa raha fotsiny amin'ny hoe misy taoma 6 misy pasteur ary pejy 500 trita dia aveloan'olona mainka azay tsy ny tantara eo tao. Farany ampan'izay izy tonga le fotoana tsisy le fivoriana. Toy izy zany fa nenina tsisy misy fandaminana vaovao tato ary aminay reny tena hoe fitondran'Andriamanitra, satria tsy lalan'Andriamanitra le amin'ny tantarany dada fa izao vovitaitsika tantara. Fitiavan'Andriamanitra izany fiavana, fihevitra sy fevitrareo no mitombo. Mifaly amin'izany isika. Dada sy neny maningana moa tenenina na ny fiangonana Ambohidately raha no resaka dia raha natosy pasteur, satria dada sy neny tena niady amin'izao vehivavy ary nampiseho anay tao an-trano hoe tovony lazy ny vehivavy. Fa i dada no nampianatra ny mpiasanay, ny mpanampy anay ilalantsy ny tompo, satria tsy tia ny dada le mpiasa, satria mpiasan'Andriamanitra ny olona rehetra mozy, fa mpanampy sy mpiara-miasa. Ho azavaiko rehefa avy eo fa i dada no nampianatra ny mpanampy ao an-trano ny rara, ny pasoka ny complet sisa ary hatramin'ny zavikely nohon'izay zay teraka tatio arina namina be ny sainay fefidada no mitaizany zanakay hatramin'ny fanoloana tanty etsetra vitan'izany. Adinay fatramena-dara fa tory tena matory ty raha zavaiko fa averako hevitra vetitsika rehetra. Hoy izy mivaly firenena aloha
voan'ny fianakaviana. Satria tsy ho sambatra isika mianakavy raha tsy milamina sy miadana amin'ny firenetsika. Fa izao isika mianakavy dia napetraka Andriamanitra ho fitaovana lehibe ho famonjena amin'ny firenena. Dia izany fa Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Ka ny fihetsika ao rehetra dia fihetsika Jesosy ihany. Izay no nakalina lohahevitra hoe afaka aho mba hanafaka ary manavoana tena mba hakoto. Manompo ianao fa tsy tompona. Fihetsika Jesosy Kristy namonjena antsika olombelona izany. Io resaka rehetra mandeha amin'ny radio io miaino daholo. Isan'andro izay miaraka miaino radio, miaino anareo vahoaka dada, miaino ny zava-misy dada. Fa mifono dada hoe manana fotoana ny Andriamanitra. Ohatra raina izay fotoana tokontsika. Tonga dia sakana fotsiny izao rehefa tsy tia voaka satria hafa fihetsika. Tatoato tsara mihitsy le hoe fa mihinana pasteur any tsy miteny. Aiza pasteur? Fa mananareo izy eo amin'ny radio. Voalohany kosa izy manana fotoana ny tompo. Zavatra henona dia hoe tsy henony, tsy lazaiko hoe zavatra henona. Fa ny impression tonga dia lazaiko hoe zao enta. Tsy ho tonga ny an'Andriamanitra mihitsy mivavaka ao raha ohatra ka maloto fo. Fa tokony adio fony ianao, tokony adio fony ny olona rehetra izay vao henon'Andriamanitra mivavaka. Izy moa be vasivasy fantatritsika izay. Dia ozy izy hoe midona amin'ny plafond dia midina azy. Mienitra izy be dia be ny resaka dada. Izy fotoana nanga ny ahafahanay hoe manao exposition ohatray fa miala tsy amin'ny fiangonana raha miteny fiangonana tsy hiva exposition le fiandrasana raha be dia be ny olona mianatra ka sitranefa misy an'iny anala fahazorenana azy tsy vita tokokelana tsy mizaina mansitrapon'Andriamanitra fa mety misy fotoana nanaovantsika izay. Iza le tenena mpiloranora dia androany tsy zakako izay fa tena androany angamba le teny moramora eto amin'ny micro-ty hoe Jesosy ihany ho any. Ankoatr'izay, rehefa voateny teo ambony resaka nampitainanay foana. Maninona moa izay efatra menadamo nanapa-kevitra androany hoe resaka aminareo izao satria fantatray fa tsy aminay dada sy neny fa atsika menakavy. Atsika izay nanova amin'ny tompo azy. Zavatra mitenena dia hoe zao azavay kely le Jesosy ihany. Rehefa manana ny Jesosy ianao, Jesosy ihany no tsy miova no maly amin'ny ary mandrak'izay.